Mivadika disa-piarahamonina ny Fibodoana sy Tany, velarantany mirefa 12 hektara, ananan'ny tompo tany taratasy ara-dalàna ao amin'ny komunina Mada Ambohiperenana, distrika Nambositra. Tany izay ananan'ny tompony taratasy ara-dalàna, fa avy hatrany nilaza ny Tany fa azy, nefa tsy misy taratasy manamarina izany eo am-pelantanany, any amin'ny fitsarana amin'izao ny rara. Titre ny anagnanay ao dia izy moa fa vita tombam-panagnana aminay zay dia fa ao aminay le kadastra. Tany no lasa manao sinitrary laigna sy manao famosehana anay madinika eto toerana dia miteraka disadisa ato amin'ny fiarahamonina moa le izy. Ary eto izay vahoaka dia avonina izoro hatramo farany natonga io ary mitaky anareo mpitondra fanjakana isan'ambaratonga ny hamoakany io didy fisarana io farak'izay maika satria ny atony dia zao hangala baraka ny mpitondra atao tanàna, mangala baraka ny komina misy anay ny ataondreo olona rototareo, miteraka sy fandriampahalemana ary miteraka krizy hoanay ato satria ny vola tokony hanaovana zavatra hafa lasa makany amin'ny tribonaly. Ny amafy ny disadisa arahina ivadika fifandonana sy fifampikasihan-tanana, niditra tsehatra manoloana izany ny fiadiana ny komunina Mada Ambohiperenana. Nampiantso ny rotota ary rehefa hita fa tsy manana taratasy manamarina ny mahazo ny tany ilay Tany, fanapakevitra noraisina ny fampitsara anazy amin'ny asany. Efa nitondra ny antsara briky amin'ny andraikitra manandrifanay ngay amin'ny mahabe ny tanànanay teto anivon'ny komuna. Ny olana nefa rehefa natsoina ireo dia tonga iry malala tena Celestin mitondra ny pirofo eo am-pelantagnany. Misy kadastra misoratra amin'ireny niteraka an'zareo ity izay tazomako ety dia namoahana certificat de situation juridique nalaina tagna amin'ny domaine tia tagnako ty ihany koa fa ira zavatra kosa tena tsorina hoe sady tsy mamaly ny asa izy tonga ty amin'ny commune dia rehefa tsony amin'ny telefona izy dia tsy mandray telefona dia rehefa misy fotoana indray ny fanena izahay dia nitenena izy nanontaniana dia nilazainy fa raha hitady amin'ny pirofo monsieur le maire dia jereo agny amin'ny tribonaly fa aminay zany dia tsy nisarola ny atao madinika zao zavatra zao dia anaovako asa avy aminareo tompona andraikitra rehetra voakasy. Miemotra lava ny famoahana ny didi-pitsarana amin'ny tiraraha ity raha ny fitarainan'ny tompo-tany na efa mazava aza fa manana taratasy ara-dalàna izy ireo ary tanapolony any ty Tany teo aloha ity. Arak'izany samy manapatra izay fa efa eo am-pelatany ny ireo tompona andraiki-panjakana sasany manomboka amin'ny faratampony io hatramin'ny rafitra farany ambany. Izao nisy Tany manao ny ataony any amin'ny komunina Mada Ambohiperenana fa ny tsara honenana komunina Antananarivo renivohitra tetikasana filoham-pirenena no entiny akana tanin'olona manana taratasy ara-dalàna. Taotry ny tompo-tany sy ireo vahoaka ambenana mpitandron'ny filaminana maro ireo mpiasa manamboatra ny kanja androany. Asa izay tsy fantatra ny amin'ny hoe raha oviana no vita ary nanomboka oviana noho izany tsy misoratra amin'ny takelaka famantarana tsy hay hoe vola aveza no anatanterana ny asa. Filoham-pirenena fiadidinan'ny Repoblika izay rafitra faratampony sy manana ny toerany no izao mandika lalàna izao ka tsy magaga raha mikorosy ilay firenena. Fehiny tsy mipetraka intsony ny tany-tan-dalàna, ireo rehetra no heverina ho arofan'ny mpanatanteraka, nandisy fanantenana ny vahoaka ka tonga amin'ilay fiteny, raha fotsy be sy ny zanany samy manao izay hinanany ireo nampindramina ny fahefana.